Fahatafaraka amintsika izay manaraka ny vaovaon-tsary ny televiziona malagasy indray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity zoma ity manasanao anaraka hatramin'ny farany vaovao ka indro iray aloha ny lohateny-baovao. Ampiasana teknôlôjia avo lenta zana-bolana ny fampandrosoana sehatra fitantanana rena voajanahary, fanaraha-maso toetrandro ary ny fanatsarana fambolena eto Madagasikara. Feno 10 taona ny siny gazety malagasy, isy fananganana tranobe ny mpanao gazety na Maison de la Presse ho tsangam-baton'izany. Amin'ireo maresaka maneran-tany kosa, toerana manodidina ny zato ny misy firehetana ny Kanada amin'izao fotoan'izao noho ny fiakaran'ny maripana hatramin'ny 40 degré Celsius, maloto ny setroka ny rivotra ary mita hatramin'ny firenen-kafa izany. Hiditra amin'ny tsipirim-baovao ary isika tompoko lasy tompoko vavy mihazakazaka ny fivoaran'ny fampiasana teknôlôjia amin'ny sehatra fampandrosoana maneran-tany ka ao antsika eto Madagasikara dia hiroso amin'ny fampiasana zana-bolana ihany koa isika amina fampandrosoana sehatra maromaro ka misy fiara-miasa vaovao amina orinasa sinoa manana ny maha-izy azy miisa roa izay nataon'ny fanjakana malagasy ka narahana fifanaovan-tsony teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha izany dia ny orinasa Jinoan Financial Holdings International sy ny Azonsho Funchal Space Technology araka ny tatitry ny Tia Mahavary. Apiditra teknôlôjia moderna eto Madagasikara ny fitondram-panjakana. Isan'izany ny fampiasana zana-bolana ahafahana manara-maso ny toetrandro, mamantatra melona loza voajanahary toy ny rivo-doza ary manatsara ny fitantanana ny arena voajanahary sy ny sehatry ny fambolena. No mafisin'ireo mpiara-miombonantoka fa tsy voafetra amin'ny fanomezana fitaovana fotsiny ny fiara-miasa, fa isy ihany koa ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy fanohanana ara-teknika ary ara-bola. Isy arak'izany ny fanofanana injeniera malagasy mba afesy hitantana ireo teknôlôjia vaovao ka hampitombo ny fahaiza-manao ny tanora eto an-toerana. Voarakitra ity fifanarahana ity ny fiantohana ny dingana rehetra manomboka amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana ny zana-bolana mandalo amin'ny fandefasana azy eny amin'ny abakabaka ka hatramin'ny fahatongavany sy ny fametrahana azy somatsara eo amin'ny orbite hiasana. Hisy arak'izany malagasy 70 ahitana injeniera sivily sy miaramila halefa hiofana amin'ny sehatra momba ny teknôlôjia sy ny fitantanana zana-bolana mba hanamafisan'izy ireo ny fahaiza-manaony. Vita iny ny antaratasy sy ny fifampiresana alohantsika miroso amin'ny asa amin'izay mba ho hitan'ny malagasy fa tsy resaka mbola tabatra fotsiny ny ataontsika fa tena asa hita maso sy azo tsapahitanana. Ny fandehanan'ity tetikasa ity dia hanampy an'i Madagasikara amin'ny fanamafisana ny fiomanana amin'ny fiatrehana loza voajanahary, ny fampitomboana ny vokatra ara-pambolena amin'ny alalan'ny angon-drakitra izay azo avy eny amin'ny abakabaka ary ny fanohanana ny fikarohana ara-tsiansa sy ny fanavaozana ara-teknôlôjia. Izany rehetra izany dia mifanaraka amin'ny ezaka ny fitondran'ny fanavaozana amin'ny fampiasana ny haitao ara-kaja mirindra ho fitaovana enti-mampandroso ny toe-karena sy ny asa. Fiara-miasa amin'ny any ivelany zahetrany fa eo amin'ny sehatry ny rano manokana dia ny farana tamin'ny vokatra tsara ny roa andro izay nanaova ny delegasiona malagasy fifampidiniana ara-teknika sy fifanakalozana tamin'ireo mpiara-miombonantoka ara-bola nandritra ilay fiaonam-be afrikana momba ny rano ny tanterana tany Djamena tany Tchad izany. Vokatra izay dia nahazo fampanantenana famatsim-bola avy amin'ny banky iray isam-pireneny Madagasikara ka nandritra izay fiaonan'izay moa dia nanamafy ny fahavonona ny anohan'ireo tetikasa lara-pamen'ny Madagasikara amin'ny sehatry ny rano fidiovana sy fanadiovana ny talemsana ny fampandehanan-draharaha ny banky iray isam-pirenena. Ity fampanantenana ity izay hanampy amin'ny fanatanterahana ireo programa izay mikendry ny hanatsarana ny azon'ny mponina tolotra fototra sy maharitra momba izay filana rano izay araka ny famitaba-baovao ny Babi Stéphane avy any an-toerana. Heritsika vaovao no hiatrehan'ny kontinanta afrikanina manoloana ny olan'ny rano ateraka ny fiovan'ny toetrandro. Ny fantoka tamin'ny famolavolana ireo viana ho asa mivantana ny fiaonam-be afrikanina momba ny rano, ny arana tamin'ireo mpitondra fanjakana, mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola ary ny rafitra famatsim-bola maneran-tany na ny Banque mondiale. Anisan'ireo vokatra mivaingana ny famatsim-bola ny Pacte National de l'eau ho an'ny Tchad izay mitentina 3.4 miliara $, famatsim-bola ho an'ny 5 taona ho avy
hanatsarana ny fahazoan'ny mponina rano fisotro madio sy hanavaozana ireo fotodrafitrasa momba ny rano. Nandritra ny feonambe ihany koa no nanamafisany banky iraisam-pirenena ny fanohanan'ireo firenena afrikanina amin'ny famatsim-bola ilaina hiatrehana ny fanamby ateraky ny fiovan'ny toetrandro sy ny tsy fampindrano. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai fait connaissance de la ministre malgache de l'eau, assainissement et hygiène. Nous, on vient de signer notre pacte et je pense aussi qu'au niveau de Madagascar, ce ne serait pas loin. Globalement, en Afrique, nous avons des problèmes d'eau. Et c'est en étant ensemble, en conjuguant nos efforts, en travaillant dans une solidarité agissante qu'on peut régler ces problèmes. Quand j'ai suivi l'exposé de la ministre malgache tout à l'heure, j'ai compris que la volonté est là, les ambitions sont là et que vous êtes sur une bonne voie. Ho an'i Madagasikara, nandritra ny roa andro nanaovana fifanakaloza-kevitra sy fandresen-dahatra ireo mpamatsy vola dia nahazo fampanantenana famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny tale misahana ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ity rafitra ara-bola maneran-tany ity ny délégationna malagasy notarehany ministry ny rano fanadiovana sy fidiovana. Araka ny targetra teo moa dia hoe vision à l'action. Zay ny tena tanjona samy mitondra ny faniriny sy ny etaetany izay vision zay zany ny firenena rehetrarehetra. Ho an'ny Madagasikara manokana dia tiako tsipihana fa efa hiditra amin'ilay action mihitsy tsika raha le pacte wash satria efa niprésentena efa noazavaina tamin'ny ekipa ny banque teo dia efa resy lahatra izy ireo ary itoy izay fiara-miasa izay itoy ny famatsim-bola ho an'ny département ministère an-drano fanadiovana sy fidiovana amin'ny rarandreo tetikasa izay misy na ny paepa izany na mionjo dia le pacte wash zany tena tiako tsipihana hoe efa vonina efa manana izay document zay tsika hiditra amin'ny resaka signature sy fanataterahana anazy tsika atsoatsy. Nofaranana tamin'ny fanambarany Gemena ny Forum africain de l'eau izay manamafy ny fahavononan'ireo firenena sy ireo mpiara-moninantoka handray fepetra mahomby sy hanatanteraka asa mivaingana. Nampiray feo ny firenena afrikanina ihany koa ny feonambe nanamafy ny vina iraisan'ny Afrika amin'ny fitantanana maharitra ny rano sy ny fanomezana rano fisotro madio ho an'ny rehetra. Rano fisotro madio fidiovana sy fanadiovana izay fa fitantanana ny resaka ranomasina fahan-dranomasina mora ny marimarina kokoa dia ampiatra paikady vaovao isika eto Madagasikara izay moa anisan'ny vohitra taorian'ny trikasa 3 andro fikonan-nandiniana indrindra ny fitantanana izay ranomasina izay fa indrindra ireo arena ao aminy izay ananantsika marobe. Mafisina ihany koa noho izany ny fiara-miasa amin'ireo nosy manodidina satria izay no anisan'ny songadina androany izay ny faranana izay fikonan-doana andritry ny 3 andro izay ho tateny maritra ramalikotsy Joël Soandriapara ny votoatin'izay. Fotoana izao anamafisana sy anomezana angavao ny fitantanana ny fahadranomasina i Madagasikara sy ny arena misy ao aminy araka ny nambarany eo anivon'ny tafika an-dranomasina. Nandritra ny 3 andro ny siny ny fikonan-doha nandraisan'ny firenena maromaro anjara nandiniana ny fitantanan-draharaha an-dranomasina dia nivohitra fa ilaina ny mandravina sy mamolavola paikady iraisana entina mitantana araka ny tokony ho izy ny fahadranomasina. Midadasika avy 3 eny amin'ny velaran-tany antanety ny fahadranomasina i Madagasikara. Na eo aza ny olana toy ny tsy fampian'ny olona sy ny fitaovana entina miasa dia dingana lehibe ny fahavononana ara-politika. Atao lahara-pahamehana araka izany ny fametrahana fandrindrana iraisan'ny ministera izay eo ambany fiahiny ny primatiora. Eo ihany koa ny fametrahana rafitra ara-bola ahafahana manatanteraka ny asa ary indrindra ny fiara-miasa matotra amin'ireo nosy manodidina. Ny komision'ny ranomasimbe indiana na ny COIRA teo dia efa nanangana ny fiara-miasa mahakasika ny ranomasina iraisan'ireo nosy ka nametraka ivitoerana eto Madagasikara ary izy koa ny ao Seychelles. Izy araka izany ny paikady antombotra ny vohezaka ho tanterahana ny taona 1970 sy 2000 tafiditra amin'izany ny fampitaovana sy ny fividianana samby vaovao. Misy ihany koa ny paikady lavitrezaka entina ampaharitra ny fitantanana ny arenan-dranomasina isin'ny fivoarana ara-toekarena ho an'i Madagasikara.
mikasika ny asa fanaovan-gazety sy ny fanapahan-baovao manokana araka ny efa nentsika tao anaty lohatenim-baovao teo dia feno 70 taona ny gazety malagasy. Androany moa no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika fankalazana ka nandritra izany no nanentana ny mpanao gazety rehetra hirahina hiaro ny aso ny asa fanaovan-gazety ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Gasikara Fensoa nambarany ihany koa mikasika ny tetika asa fananganana trano be ny mpanao gazety na ny Maison de la Presse izay ho tsangam-bato ary ivitoerana iombona ny mpanao gazety rehetra izy io araka ity tatitry Sondra Rakotarson sy Stéphane Alphonse ity. Raha iverenana fo ny tantara dia gazety Antsoratra no nanamarika ny fahaterahan'ny gazety malagasy teto amin'ny tany sy ny Repoblikatsika ary missionnaire avy amin'ny London Missionary Society no nanota sy namokatra izany voalohany dia ny gazety Teny Soa analana andro tany amin'ny taona 1979. Empolo am'izany taona tsy aorian'ny nivoahan'ny gazety malagasy voalohany mbola mijoro ho andro ekinan'ny demokrasia sy ny fiarovana ny asy-pirenena ny asa fanaovan-gazety na dia miatrika fanamby maro aza. Ny enimpolo am'izany taona ny gazety malagasy anisan'ny gazety tranainy aty Afrika. Zavatra tsy azo sarahana amin'ny gazety malagasy dia zavatra anankiroa. Ray akoatra ny asa fanaovan-gazety zany dia miresaka ny fitoriana ny filazantsara teto Madagasikara dia tamin'ny alalan'ny gazety nanaovana azy. Faharoa dia ny tantaram-pirenena amin'ny ankapobeny, surtout ny tantaram-pirenena mifandraika amin'ny resaka politika. Satria ny gazety zany na ny mpanao gazety dia anisana ny ray anjara tamin'ny tolona teto amin'ny firenena foana. Na tany fanjanahantany na taty amin'ny Repoblika dimy fandimby. Ohatra zao taorinany raharaha tamin'ny 29 mars 1947 dia nafanavay ny fanenjehana an'ireo mpitolona dia tany amin'ny gazety no nanohizana ny asa pitolomana. Tany koa namoahana an'ireo lahatsoratra ataon'ireo mpanoratra malagasy izay nanainga ny hampony malagasy isian'izay fitiavan-tanindrazana zay. Dingana lehibe teo amin'ny tantaran'ny fampahalalam-baovao ny fanafoanana ny sivana na ny censure izay nanokatra lalana ho amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety sy ny fanehoana ny fitiavan-tanindrazana. Betsaka ny mpanao gazety no migatra no ny asa fanaovan-gazety. Fa zao amintsika zao moa fa natao ny dépénalisation ny asa ny délit de presse anisan'ny digana lehibe vita zao. Dia fait marquant amin'ny asa fanaovan-gazety dia ny fanafoanana ny censure. Satria nisy ny censure teto amin'ny tantarany asa fanaovan-gazety fa tamin'ny 19 février tamin'ny 1989 no nifoanana Andriamatoa Didier Ratsiraka ny censure teto amintsika. Zay zany nanomboka teo ny fahalalana asa fanaovan-gazety. Ny antsony mpanao gazety rehetra irahina sy ara-isalahy amin'ny famerenana ny asy asa fanaovan-gazety ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina anatanterahana ireo fanavaozana ilaina mba hisiany fiovana tena izy eo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety sy ny fanamafisana ireo rafitra miaro ny fahaleovan-tena ny mpanao gazety. Ianareo samy mpanao gazety no nasiana nanangana ny komity amola volan'izany komity anoratra an'izany hoe nitaky an'ititsika teo aloha noentin'ny ministera tamin'ny heriny teny midina fandroany rehefa ny tena konfoteny reto dia teny miakatra any antsika. Faly amin'azy aminareo efa noentina ho lasa volavolan-dalàna izany amin'izao fotoana izao amin'ireo fanitsina maro samihafa izay noentinareo mpanao gazety. Nandalo teo anivon'ny filakevitry ny gouvernemanta efa lany ny filakevitry ny gouvernemanta fanavaozana izany tandrosika dia mba ho tafiditra mandritra ny fivoriana ara-potoana andihan'ny faharoa amin'ny volana novambra eny anivony antemera-pirenena io lalàna io Anisan'ny vinapetraky ny ministera ny fananganana ny Maison de la Presse ho ivitoerany fampizaran'ny mpanao gazety traikefa sy fahalalana anaovana fiofanana ary anamafisana ny firaisakiny eo amin'ny sehatra. Rehefa miaraka tsika madio ny fitantanana dia tsy maintsy ho vitatsika any amin'ny farany fankalazana ntia fa 70 taona itya ho tsangam-bato ary ho tokana antsika miaraka izany atao hoe Maison de la Presse.
fanokafana ihany zao fankalazana izao fa mbola itony fanamariana ny fankalazana ny 70 taona ny gazety malagasy. Ny voatra be tokoa moa zany izay sehatry ny asa fanaovan-gazety izay teto Madagasikara tao anatin'izay 70 taona izay manaraka ny teknôlôjia mazava ho azy fa raha 70 taona ny gazety malagasy dia 70 taona kosa no nijoroany syndicat ny komisera ny varotra sy ny fifaninanana zany hoe nanomboka tany amin'ny taona 1979 tany zany izy ireo izay manana andraikitra amin'ny fiantohana ny varotra ara-drariny ho mpitombotsoan'ny mpanjifa ka nisy hetsika nanamariana izany hoentina Sorandramasinoro sy Roger Andriamanala. Miavaka tsara amin'ny andraikitry ny mpiasan'ny komina ny an'ny komisera ny varotra sy ny fifaninanana mandrindra ny tsena izany hoe manaramaso ny tahirin'ny mpivarotra mijery ny daty hosoka amin'ny entana amidy sy ny sisa ankoatra ny fanaramaso ny fifaninanana eo amin'ny sampandrara. Mamantatra ny zavatra tena tokony atobaka eny an-tsena mifanaraka amin'ny lalàna ny ara-ekônomia tolotra sy ny tinady. Raha mbola mafisy kokoa ny fanazavana dia misy veny vary, misy veny menaka, misy veny siramamy, misy veny lafarina sy ny sisa otsifain'ny mpanjifa. Fifaninanana zao malalaka dia malalaka amin'ny mpandrarana manao fifandrarana dia anisany ihany koa izahay manao arbitre mijery an'izany hoe malalaka tokoa ve ny fifaninanana manaramaso izay mpilalao izay tsy manara-dalàna dia omena carton rouge. Tsy vitan'izy ireo irery anefa izany fa ilaina ny fahasahin'ny mpanjifa mitoroka raha sendra vokatra tsy tomombana no azony avy amin'ny mpivarotra iray. Misy ny fampianarana mila omenan'ny mpanjifa. Satria misy lalatsaina napetraka Andramatoa Minisitra. Izay lalatsaina izay zany raha jerena dia ny lafiny ara-pahasalamana no mampifandray anay rehetrarehetra. Moa ny asa koa tsy vita raha tsy vatana salama sy saina tomady no anatanterahana izany. Manana ny syndicat ny komiseran'ny varotra sy ny fanjifana eto Madagasikara izay feno 80 taona amin'ity 420 ity. Natomboka tamin'ny fizahan-pahasalamana ho an'ny mpiasa sy ny zanak'izy ireo ny fanamariana izany. Fizahana maso sy fanaovana vaksiny iadina amin'ny mpox. Fampianarana ny mpanjifa mba hahay andray andraikitra. Raha hiantsena ianao mamoaka vola ianao dia jerena tsara ohatra hoe hividy yaourt dia mba tsy yaourt mibotsina izay omeny mpivarotra no raisinao satria ianao mandoha vola dia zoanao zany miteny hoe mibotsiny ity fa soloana hafa. Tsy fantatry ny mpanjifa mantsy zany hoe andraikitra an'izany. Fandraisana andraikitra ny mpanjifa dia anisany isoroantsika ny olana ara-pahasalamana mety ho avy ao aorianan'ny fidianana an'iny. Mbola itony fanamariana ny 70 taona nisin'ny syndicat-ny komiseran'ny varotra sy ny fifaninanana toy ny fikarakarana varavarana misokatra ho an'ny daholobe. Mikasika izay fifaninanana ara-barotra izay ihany dia ilaina ny fanafanganana ny fampiarana ny lalàna mifehy izany eto Madagasikara iadina amin'ny fanaovana mpimamba eo amin'ny sehatry ny varotra sy indrindra ho fiarovana ny azon'ny mpanjifa noho izay indrindra dia hivoaka tsy ho ela ny didim-panjakana fampiarana izany hoy ny teo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana araka ny fanangonam-baovao ny Claudia Gestina sy Lalatsina Jeriko. Fanohitra iray lehibe ho an'ny fampandrosoana maharitra ho an'ny Madagasikara ny fampiarana ny lalàna mifehy ny fifaninanana eo amin'ny sehatra ara-barotra sy industrialy. Antony iray lehibe nanatosana ny atrikasa andatabatra boribory tetsy amin'ny Carleton io ny arahana tamin'ny manampahaizana manokana avy amin'ny Komeza ho fanamafisana ny fahaiza-manao ny ireo mpisehatra ao amin'ny filan-kevitry ny fifaninanana izay ratsamangaika eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ary rehetra voakasika izany. Araka ny hitantsika moa fa zava-dehibe ary tena tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana ny fampiroboroboana ny fifaninanana satria misarika ny mpandrara sy mpamatsy vola vahiny ny fametrahana fifaninanana madio eo anivon'ny-tsena ary ihany koa miaro ny mpanjifa amin'ny resaka kalitao sy resaka vidimentana. Manana ny lalàna moa isika
izay mifehy manokana ny fifaninanana ary ankehitriny dia efa vita ihany koa ny didim-panjakana entina mampiatra ny lalàna io ary irosoana atoaty ny fandaniana azy. Ho an'ireny firenena mandroso ireny dia ny fampiarana io lalàna io no tena mampiroborobo ny toekareny. Efa iroso tsikelikely amin'ny fampiarana izany koa i Madagasikara mba hisorohana ny fanaovana ampimamba eo amin'ny setry ny fifaninanana sy hijerena ny zon'ny mpanjifa. Hanomboka izay aorinan'ny azahoatrikasa zao hitsidika na hampiantso ireo mpandraharaha izay heverinay fa tokony hanao an'izay takiny lalàna aloha dia omena fehim-potoana izy ireo hanatanterahana izay tokony hataon'izy ireo ka rehefa tapitra izay fehim-potoana apetraka ho azy ireo zay dia hiditra indray izay amin'ny andiany atao hoe fanatonana manokana hampatsahivana ny tokony atao dia aorian'izay vao tena hoe isy ny mety ho fanasaziana. Manohana ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny tetikasa ny vondrona Europeanina, ny Komeza ary ny BAD. Ivadika lafim-baovao hafa isika iresaka mahakasika ny fanavaozana miezaka mametraka io rafitra isapatra ny ministera misana izay fanavaozana izay fantatsika tsara moa fa departemanta ministerialy vaovao be izay resaka fanavaozana izay ary nisany efa tafapetraka ohatra izao ny taleparitra ny faritra laotra mangoro nandritra izay lanonana nametrahana azy izay dia nitondra fanazavana tamin'ny vahoaka tany an-toerana mikasika ireo fanavaozana hoentiny eto amin'ny firenena ny minisitra manana vina maromaro anatanterahana izany ihany koa ny talevavao izay voano tendrena araka ny famitambavao Elira Andrianartso. Tonga ny tsidika ny komina ambanivohitra Tanambe ny ministra misahana ny fanavaozana ny alakamisy 29 ny volana Jolay lasa teo. Nandritra ny fitsidiana dia notanterahana tamin'ny fomba ofisialy ny fametrahana ny taleparitra ny fanavaozana aty Alaotra Mangoro izay voatendry tamin'ny volana Aprily lasa teo. Nandritra izany ihany koa no nanazavana tamin'ny vahoaka ny atao hoe fanavaozana sy ny tanjana kendreniny izany eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Safidy ny taleparitra eo ny misahana ny fanavaozana moa zany amin'ny fametrahana anazy ara-pomba ofisialy amin'ny mataleparitra anazy zay fametrahana amin'ny fomba ofisialy zay moa samba nisy satria ministera vaovao ny ministera misahana amin'ny fanavaozana dia vaovao ihany koa ny fitelavam-paritra ny misahana amin'ny fanavaozana dia sady mila ampahafantarina ny olona hoe misy zany tale misahana amin'ny fanavaozana zany taleparitra misahana amin'ny fanavaozana fa indrindrandrindra hoe inona le fanavaozana atao dia fanomanana ihany koa ny olona andray anjara amin'ny fotoanan-doam-pirenena izay hotarihana FFKM fa hiomana ihany koa amin'ny fandraisana andraikitra amin'izany fanavaozana izany satria fanavaozana dia miainga amin'ny tsirairay fiavaozany tsirairay fahavononany tsirairay hanao fanavaozana ary fampahafantarana mihitsy hoe inona le zavatra fanavaozana ho atao io dia ny fanavaozana izay atao moa zany dia miala any fitondram-panjakana faratapiny filohan'ny fanavaozana ny repoblika zany no avaozana gouvernement misahana fanavaozana ministera misahana fanavaozana taleparitra misahana fanavaozana dia fanazavazavana an'izany rehetra zany natao teto. Ankoatr'izany dia nisy ihany koa ny fitsofandrano tamin'ny fomba malagasy ny ministra sy ny taleparitra ny fanavaozana Alaotra Mangoro ka ireo tangalamena teto-toerana no tarika izany araka ny fomba mampanao sy ny soatoavina malagasy. Nandritra ny lanonana ihany koa no nanambarany ny taleparitra ny fanavaozana Alaotra Mangoro ny vina sy ny lahara-pamena hitondrany ity fiteleavam-paritra ity ho fampiroboroboana ny asa fanavaozana sy ny fampandrosoana ny faritra. Faindondra ranga mba amin'ny mahataleparitra ny fanavaozana ny tenanay aty amin'ny faritra Alaotra Mangoro dia hitondra amerina indray ny fifangatiavana sy ny asiny Alaotra Mangoro izay niparitaka hatramin'izay ho an'ny fanavaozana. Izany hoe raha ohatra ka misy ny firaisan-kina dia moramora kokoa ny mitondra izany fanavaozana zany ho an'ny Alaotra Mangoro. Ny faharoa sady lehibe indrindra angamba tsara ny mampafantatra antsika rehetrarehetra fa zany firaisan-kina antsika zany no ataoko hoe hevitra anankiray mampitambatra indrindrandrindra atotosantsika ny fankankevitra ifotony eto dia mampiomana sady atsika rehetrarehetra ty amin'ny faritra Alaotra Mangoro ho avy zay ary tsy vitanay samirery fa dia ny firaisan-kina antsika indrindrandrindra itsika mifanohana
fandraisana anjarantsika ny zava-dehibea hitondrana n'izany fampandrosoana sy fanavaozana zany. Maro ireo tompona ndraiky mpanjakana sy olo manan-kaja avy eto mifaritra loatra mangoro no tonga nanotrina sy nanome voninahitra ity lanonana ity izay maneho ny lanja ny fanavaozana sy ny fiarah-mientana ho fampandrosoana ny firenena. Avy any amin'ny faritra loatra mangoro isika dia kisaka kely amin'ny faritra Tsinanana vita ny fanangonana ireo tahirikevitra ahafahana manohy ny asa fanarenana ny tanànany Tomasina izay fantatsika tsara fa mbola misy ezaka goavana atao reny ilay fandravaravany rivodoza Gezanika. Ity tahirikevitra antsoina hoe processus PNDA ity dia fomba iray natao indrindra hamolavolana mazava ny filan'ny sehatra tsirairay izay rava vokatra ity rivodoza ity ny arahana tamin'ireo mpiara-mombonantoka moa izany mazava ho azy izay fionan'izay ahafahana miara-manatanteraka amin'ny fanjakana araka ny fampitam-baovao ny Aissa Abasy Romeo Aldrakotoary manana. Mba ahafahana mandrindra sy manohy hatrany ireo asa fanarenana ny Tomasina dia tsy maintsy nojerena sy narafo ireo filany sehatra rehetra izay rava vokatry ny rivodoza Gezania. Araka izany dia narafitra ny processus PDNA izay fomba iray ahafahana manao tombana mazava ireo filana ilaina amin'ny fanarenana ireo sehatra rehetra trabony. Tamin'ny alalan'ny atrikasa niarahana tamin'ireo tompona andraikitra isan-tsikajo ny nentina namaranana ny famolavolana izao tahirin-kevitra izao. Nanampy antsika gouvernement ny mpiara-miombonantoka amintsika tsy izany fa ny avy amin'ny PNUD ny Européenne ary ny Banque mondiale ny tady ny fomba hanarenana sy hanariny indray ny faritra izay nandalovan'ny Gezania ary indrindrandrindra ao anatin'izany moa ny faritra Tomasina. Ahafahantsika mijery an'izay fanarenana izay nefany dia tsy maintsy nijery ny ireo filana rehetrarehetra amin'ireo sehatra izay voakasiky ny rivodoza isika dia nampiasa ny processus PDNA post disaster needs assessment. Nambaran'ireo solotenan'ny mpiara-mombonantoka fa afapo-tanteraka amin'ireo tombana natao mba ahafahana mampandroso ny asa fanarenana izy ireo. Madagascar de faire une analyse des pertes et des dommages et donc d'adresser les éléments de vulnérabilité du pays, afin que tout et chacun, toute l'administration, tous les participants, le rôle du privé aussi, pour que ces désastres produisent de moins en moins de dégâts et le pays puisse retourner à la normalité dans des délais raisonnables. Voilà. Donc on est content d'avoir donné notre support qui s'inscrit, je répète, dans le partenariat qui nous lie avec ce pays et avec nos États membres, ce qu'on appelle l'équipe Europe de long terme. Nanolo-tanana ny gouvernemanta malagasy tamin'ny asa fanarenana ny tanànan'ny Tomasina nandritra izay 5 volana izay ny PNUD sy ny vondrona Européenne ary ny banky iraisam-pirenena ary mbola tohizana ny asa mba hanarenana miaraka ny tanànan'ny Tomasina. Tontolon'ny asa sy ny fampananana asa dia nitondra fanazavana ho an'ny rehetra mahakasika ny fanavaozana amin'ireo sehatra asa ireo ny ministry ny asa ny fampananana asa ny asa mpanjakana nandritra ny fitsidiam-paritra izay nataony any amin'ny faritra Vatovavy iny tao mananjara izy androany tao anatin'ny fandaram-potoana dia nanolotra taratasy mari-pahavitany fiofanana tao amin'ny ifitoerana iray antsoina hoe AEF izay anisany mampiofana tanora ny toerana sekoly moa izy ity. Ankoatr'izay dia niona tamin'ireo ray aman-dreny mpanjaka tany an-toerana ihany koa ny ministra nangata-tsodrano satria avy any an-toerana moa ny fiaviany Lionel Crado sy José Emmanuel solitena televizion'ny Malagasy ny mananjara no mampity izay. Amin'ny maha-ministra Piay ny faritra Vatovavy azy dia tsy nanadino fa tonga nitsidika ny tanànany mananjara ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana Denis Franconio ka tonga nitsena azy teny ampatongavana ny solitena mpanjakana Isatsokaziny misy etỳ an-toerana. Taorianan'izay dia nitsidika ireo mpanjaka mpitondra ny tanàna eto an-toerana tao amin'ny tranom-bakoka ary nahazo tsodrano tamin'ireo olobe ara-drazana. Nidina avy hatrany niatrika sy nanome voninahitra ny fivoahan'ireo mpiofana tetsy amin'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa
toerana izay mampiofana ankizy-vavy amin'ny zaitra sy ny fikarakarana sakafo teto Ambatolampy Mananjary. Ny zarany maro-pahavitany fiofanana izay nataon'izy ireo. Sy izay fahaizana mampalalana ny ratovina teto ho marina amin'ny alalan'ny taratasy fahavitany fiofanana ny teo anareo fa ianareo ny te hanana ny fahaizana mampalalana ny ratovina teto izay ho amarinina amin'ny alalan'ny taratasy ho zaraina izay. Manampy ny fitondram-panjakana ianareo manofana ny tanora mba afaka hiditra amin'ny sehatry ny asa na ny famoronana asa. Asa varodrano tokotra ny fanofanana arak'asa sy vita raha sy fanagonana. Ny fitondram-panjakana ny fanavozana izay taritina Andriamatoa Kolonely Ramjinirina dia manao fahindohan-drara ny fampananana asa indrindra fa ho amin'ny tanora lahy sy vavy. Ary manome hiraka anay ny tena mba hanao fahindohan-drara ny fampananana asa eto Madagasikara. Taorinan'izay dia niaona sy ny niara-nidinika tamin'ireo solon-tena ny mpiasam-panjakana rehetra eto Mananjary ny tenany na ahafahany ny mpisehatra rehetra amin'ny asa-panjakana nametraka ny fanontaniana manitikitika mahakasika ny asa sy ny fikarakarana ny antota taratasy rehetra ary nanomezany zareo avy any amin'ny ministera-piay ny sosokevitra maro ho an'ny mpiasam-panjakana ary voavaly teto avokoa izany. Nisongadina teto ihany koa ny fampitoviana ny grille indiciaire ho an'ny maro-pahaizana mitovy ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra eto Madagasikara. Eo anivon'ny ministera manokana miaraka amin'ny ekipa teknika sy ireo syndikan'ny mpiasam-panjakana isan-tokony dia efa eo an-dalana mametraka ny lamina hitondrana ny vahaolana ary efa misy ny voarakitra ho didy aman-dalàna ka ho atolotra eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta sy ny filan-kevitry ny minitra ary andalo eo anivon'ny anteny mera-pirenena raha ohatra ka tsy maintsy lalàna no raisina. Eo zao ny alignement na grille indiciaire, izany hoe raha fari-pahaizana mitovy sy fiofanana mitovy dia tokony indice mitovy. Izany anefa tsy misakana ny tombo manokana izay azon'ny mpiasam-panjakana arakaraka ny tokonasa sy ny fanatanterahana izay asa zay. Ka ny tanjona zany dia hamerina ny asina sy ny lanja ary ny toeran'ny mpiasam-panjakana mba halavorary ny fanatanterahana an'izay asa sahanin'izay dia ny fanasoavam-bahoaka. Ny tanjona hoy ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa-panjakana teto dia ny amerenana ny asiny sy ny lanjany ary ny toeran'ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara. Hatramin'ny rapitsy moa izay fitetezam-paritra ataon'ny ministra izay ary vaovao maromaro izany ho arantsika rahampitso fa iresaka kolotsaina indray sika ho mafisina ny fanandratana ny kolotsaina malagasy any an-tanana ihany koa ny arovan-drehetra ny vakoka sy ny rova toy ny rovan'Ambohimanga izay anisan'ny harem-pirenena ary izay moa anisan'ny teboka nasongadiny ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Gaskara Fenso nandritry ny hetsika ara-tsosialy fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona na vakoka iraisam-pirenena ny rovan'Ambohimanga izay isany nanamarika izany moa ny fanomezan-danja ireo ray aman-dreny nisy ihany koa fanolorana solom-body akoho an'ireo zokiola mahery ny 5 taona manerana ny fokotany misy 220 izay mandrafitra ny commune Ambohimanga ka tafiditra ao anatin'izany ihany koa ireo solotena ny sefim-pokotany ireo sefim-pokotany sy ireo lefiny misa 770 mianadahy zany ka nantateran'ny ministra fa manana tamberin-draikitra tokony averina amin'ny vahoaka ny tompony ndraikim-panjakana ary miainga amin'ny fokotany akatrany amin'ny commune notsidihana ihany koa ny anairana ireo tompony andraikitra amin'ny anamboarana ny lalana Ambohimanga amalina ny etaetan'ny mponina araka ny fanazavan'ny ministry ny serasera sy kolotsaina. Miaraka amin'ireo ray aman-dreny eto amin'ny tanàna dia nometsika vary, misy savony, misy siramamy, misy sira sy ny pepenina maro samihafa zany. Torak'izay ihany koa tsy diso anjara zany ireo lehiben'ny fokotany sy ny lefiny dia tolorantsika. Manodidina 570 eo zany ny mpisitraka ao anatin'ity hetsika androany izay totosaina eto amin'ny fitasiana kianja malalaky ny rovan'Ambohimanga ity. Fa ankoatran'izay ihany koa dia anisan'ny tamberina andraikitra ho an'ilay mponina ihany koa zany manomboka amin'ny lalahady zao araka ny ambarateo dia ho an'ny tanora
ny tanora moa dia ny fanatanjahantena dikan'izay zany dia misy an'ireo lalao fifaninanana maro samihafa izay hototosaina eto amin'ny vohitra Ambohimanga ary tena natokana ho an'ny zanaka Ambohimanga izy io zany hoe ny avy any ivelany zany dia tsy mandray anjara ao anatin'izay fifaninanana ara-panatanjahantena izay fa tena hoe ho an'ny mponina eto amin'ny vohitra Ambohimanga izany rehetra zany natao dia ilay ataontsika hoe tamberina andraikitra mivantana misy ny tamberina andraikitra ankolaka amin'ny alalan'ny historia maro samihafa izay azon'ny commune zany renitsena sy ny abatsena maro samihafa ireny. Izany amin'iny famirosy ny asa taon'ny Voamera mpanadiady momba ny raharaha JIRAMA eny anivon'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoan'izao ary anisan'ny nangatahany Voamera ny hitondrana ireo fifanarahana rehetra misy eo amin'ny JIRAMA sy ny sehatra tsy miankina hatrany amin'ny taona 2024 mankaty tany ka anisan'ny hojerena androany ohatra ny mahakasika ireo fifanarahana ireo ary alaza moa ity Voamera mpanadiady momba ny raharaha JIRAMA eo amin'ny antenimieram-pirenena ity fa tsy maintsy ho fantatra ny malagasy amin'ny atsipirian'ny fampiasana vola tao amin'ny JIRAMA araka ny tatry Priska Rakotonandrasana sy Andra Rajonarvo. Tsy hemitra velively amin'ny fanaovana fanadiadiana mahakasika ny raharaha JIRAMA ireo mpikambana ao amin'ny Voamera ny fanadiadiana eo anivon'ny antenimieram-pirenena na dia eo aza ireo milaza fa misy ny laharam-pahamehana hafa tokony irosona dia ny fanadiadiana mahakasika ny fomba fitantanana tamin'ny andron'ny filoha teo aloha. Gaga tokoa zahay hoe misy milaza hoe tsy ny fanenjehana ny filoha teo aloha ve ny tena mahamaiky fa sy akety parlementaire mikasika ny JIRAMA ty zay aloha milaza fa tena zava-dehibe ny fanaovana akety parlementaire mahakasika ny JIRAMA ny fitantanana ny JIRAMA ary manamafy zahay ny hanaovana an'io hatramin'ny farany zay koa tsy milaza hoe tsy mety mihitsy le fomba ilazana hoe azanono ny akety parlementaire amin'ny fitantanana ny JIRAMA fa andao ny mahakasika ny fanenjehana ny filoha teo aloha tsy mety zany fa zao atao ny akety parlementaire mahakasika ny fitantanana ny JIRAMA tena zava-dehibe ary tsy maintsy atao ary tsy maintsy atao zay halalana ny tena marina mahakasika an'io na ny fa zay tsy misakana koa hoe tsy atao ny mahakasika ny fanadiadiana ny fitantanan'ny président teo aloha. Mirosy ny asa ataon'ity Voamera misahana ny fanadiadiana momba ny raharaha JIRAMA ity eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Androany no nambarany filohan'ny Voamera fa ho tonga eo ampelantanan'izy ireo ny fifanarahana nataon'ny orinasa JIRAMA tamin'ireo sehatra tsy miankina. Ireo sehatra tsy miankina izay voalaza fa mamatsy ny 20 isan-jato ny famokarana herinaratra eto Madagasikara. Efa fatapatana zany hoe misy zavatra mihoapapana zany ao anatin'ireo fifanarahana reo amin'ny tsy miankina reo fa ny zavatra faharoa koa dia efa fantatra zany fa misy vola be omeny fanjakana dia ny misy zavatra mampiahiahy be dia be koa zany na dia voamaly fotsiny zay ny hoe na ny fialan'ny vola avy any amin'ny fanjakana fohy be mandeha amin'ny JIRAMA za dia efa misy mampahiahy tonga eo amin'ny JIRAMA dia zany hoe ny fitantanana an'ireo vola be nomeny fanjakana reo zany misy zavatra mampahiahiahy na teo amin'ny avy aty amin'ny fanjakana fohy be na eo anivon'ny fitantanana raharaha anatin'ny JIRAMA. Ny fahatelo zavatra efa hita koa dia ny hoe antitra ireo ana région de distribution ny JIRAMA zany fa zay mampanantena atsika vahoaka malagasy satria zay no zavatra kendrainay amin'ity dia ny hoe mba hahalalànareo vahoaka malagasy ny marina hoe inona no antony mahatonga ny aretina eo ny fitantanana ny JIRAMA. Nandritra ny fampafantarana ny fijoroan'ny Voamera ity omaly teny amin'ny antenimieram-pirenena moa dia fanontaniana maromaro izay nilana valiny aingana no napetraky ny filohan'ny Voamera ny fanadiadiana mahakasika ny raharaha JIRAMA ho an'ireo tompona ndraikitra teo anivon'ny orinasa JIRAMA sy ireo mpiara-miasa aminy. Omeo anay izaby ireo société
fampanofa gropy amin'ny Jirama aiza aby ireo toerana misy anazy raha Madagasikara firy ny gropy ampiasainy omeo anay ny situationreo amin'izao ny tena lehibe de zao misy fifanarahana ny fanaovan'ireo prestataire reo amin'ny Jirama. Ny lalàna dia mandidy anareo hanome anay androany ireo fifanarahana contrat ny fanaovan'ny Jirama amin'ireo prestataire reo. Contrat mety misy lafiny teknika fa ny tena lehibe dia ny lafiny ara-bola. Tsy mifanaraka amin'ny vola omeny ny fitondram-panjakana ny Jirama ny vokatra omenan'ny vahoaka. Nangatahan'izy ireo fanazavana ihany koa ny fomba fandaniana sy ny fampiasana io vola be avy amin'ny fanjakana io. Ny taky ny hanomezana amin'ny antsipriany ny fomba nandaniana ireo vola nomen'ny fanjakana ny Jirama ihany koa ity Vomera misana ny fanadihadiana mahakasika ny raharaha Jirama eo anivon'ny anteny miram-pirenena ity. Fa nigatana teny amin'ny seranam-piaramanidina iray isam-pirenena vato omaly tolakandro ny relique ny Masinda François d'Assise na ny singa ara-batana na marika hita maso navelan'ny olo-masina nanao fitetezam-patra manerana Madagasikara ity relique ity aritra ray volana eo olo-masina fakatahaka amin'ny fihavanana amin'ny mahantra sy ny fitiavana ny voary ity olo-masina ity ho an'ny mpino katolika moa izany mazava ho azy sy raha ny vaovao entiny Orosorandriamanana sy Stéphane Alphonse. Tonga somatsara eto Madagasikara ny relique ny Masinda François d'Assise rehefa feno ny fepetra amin'ny fahafahana mandray izany. Singa ara-batana hita maso na ny fitaovana nampiasain'ny fony fahavelony ny relique. Taoriny Masimbavy Tereziny Jesosa Zakely sy Masinda Joan Bosco na Don Bosco dia io indray zany ny relique tonga manaraka. Zay moa tany Assise dia namanga ny basilika, namanga ny toerana rehetra ny aina Masinda François na nipetrahany hatramin'izay indray ao amin'ny Pointe-Saint-Cule izay basilika natokana manokana najanona Masina Maria dia indray ilay basilika epetra Masinda François dia misy toerana tsara izy ary mahafinaritra mampivavaka dia olona mivavaka. Feno programma satria mialy eto dia efa rapitso dia avy eo mandeha any Andromasera dia avy eo mankeny Andohalo any Ambomalaza milady mandeha be misy ny programma tena feno mandrapatapitra ny fotoana izay tonga avy any Ambanja izay metrahana azy any Ambanja. Ampitombo ny finoantsika ary indraindraiky tsika hiasa tahaka anaty Masina François tia ny fiangonana, tia ny fiarahamonina, tena nanao ny aintso-zavatra fanasoavana ny olombelona rehetra. Tonga ny tsenany relique ny fikambanana mandrafitra ny ordre séculier naoriny Masinda François ny fianakaviam-be franciscaine nahitana ireo fikambanana frère mineur ny capucin sœur Sainte Claire. Ny Papa François izay efa nanao fididiana teto Madagasikara ny taona 2014 dia nisafidy hitondra ny anarany amin'ny fitiavan'ny mahantra, ny fitorinan'ny evanjely ary ny fitiavana ny zavaboarin'Andriamanitra. Hanao fitetezam-paritra manerana ny nosy ity relique ny Saint François d'Assise ity ary haharitra iray volana. Any katolika izay fa ho an'ny fiangonana Jesosy Mamonjy kosa tsy nahazo lalana avy amin'ny fanjakana ny fanaovana fifidianana filakevim-pitantanan'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Rampitso Sabotsy araka ny fionana farana nataon'izy ireo tamin'ny sekretera jeneraly ministera ny atatany sy ny prefet ny Antananarivo Ranotanjona dia nisy ny fihavanana vao miroso amin'ny fifidianana madio ekeny be sy ny maro amin'ity fiangonana ity araka ny fanangonam-baovao ny Ambinsoa Andriamantsarivelo. Mizara telo ny fiangonana Jesosy Mamonjy eto Madagasikara tao anatin'ny efa taona antony tsindry avy amin'ny manam-pahefana teo aloha no natonga amin'ny toerany ny filohan'ny filankevim-pitantanana amin'izao izay miasa mandritra ny efa taona araka ny nambaran'izy reto. Ny fototsy olona zany dia efa nisadisadizy nandritra ny efa taona vokatry ny alabato dia vokatra zavatra zay dia mizara telo mizara efatra Jesosy Mamonjy dia tonga zany ny fotoana hoe mba hanaovana fifidianana iarana manao mba isian'ny filaminana nefa izy tsy manaiky fa tian'izy rery no hitondra le raharaha zany dia zay no antony anoheran'le mpinodrehetra Madagasikara hoe aleo aloha misy fihavanana misy firaisana zay vo atao zany fifidianana zany ary na ny jeune intérieur na ny préfet tsy manaiky an'izy fa manao amboletra zareo amin'ny Sabotsy ka dia eto moa mahita satria zay avy any amin'ny faritany efa tonga eto daholo.
efa nisy ny fionana indroa tamin'ny sekretera général ny ministera ny atany sy ny préfet Antananarivo ny 8 jolay lasa teo ny farany handaminana ity raha ity. Tsy nisy zavatra tapaka afa-tsy ny fanemorana ny fifidianana satria ny tanjona ny hisy ny fihavanana vao miroso amin'ny fifidianana madio ekeny be sy ny maro. Niezaka naka ny fionan-kilany mone mpanao gazety teto amin'ny foibe ny Jesosy mamonjy akoron-drano saingy tsy nisy tompona andraikitra afaka nandray. Ao antsika mpakafy sinema dia iroso amin'ny anjehan'ny faharoa ny hetsika Madagasikara festival anjehan'ny faharoa na ny fifaninanana horonan-tsary mendrika izay totosainy ny fitaliavany fitoeran'ny sary mihetsika sy ny sary miaina malagasy eo anivon'ny ministerany serasera sy kolontsaina ka anotanjana ao anatin'izany hoy ny mpikarakara dia ny ampiakarana ny lentan'ny sary mihetsika malagasy izany ary velatra amin'ireo sary mihetsika novokarina tao anatin'ny roa taona farany ny fifaninanana amin'ity indray mitoraka ity araka ny fanazavana hoentin'ny Aina Rabetany sy Stéphane Alphonse. Ny 20 amin'ny 7 Agosto izao no hanatanterahana ilay Madagasikara Film Festival andiany faharoa handefasana ho hitan'ny be sy ny maro miaraka amin'ireo mpitsara matianina ireo horonan-tsary tantara foronina fanadihadiana fohina lava sy sary miaina voafity tamin'ireo mpifaninana hifantenana ireo mendrika indrindra. Sary mihetsika izay novokarina ny taona 2024 hatramin'ny 2024. Tanjona hoy ny avy amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ny hampiakatra ny letan'ny sary mihetsika malagasy. Hitarina hatramin'ny alatsinainy 20 jolay izao ny fara fanaterana ny horonan-tsary hifaninana. Ny amin'ity andiany faharoa ity zany tsy mijanona avorirery ny festival fa misy toerana maromaro ihany koa. Misy any amin'ny Alliance Française eto Antananarivo sy any amin'ny manirana ny Madagasikara. Misy ihany koa ao amin'ny CGM Centre Cercle Germano Malagasy. Misy ao amin'ny Institut Français de Madagascar. Misy ihany koa ao amin'ny Cinepax. Misy ny any amin'ny Radisson Blu ary misy ihany koa any amin'ny Université d'Antananarivo. Dia fanampin'izay moa araka le averiko teo ihany hoe misy ihany koa any amin'ny fitaliavana ny serasera sy ny kolontsaina manirana ny Madagasikara. Ny fomba fanaterana azy indray afaka le Madagascar Film Festival @issm.mg na ihany koa aterina mivantana ao amin'ny ivitoeran'ny sary mihetsika sary miaina malagasy na amin'ireo fitaliavam-paritra 2020 moa zany efa misy dia afaka aterina ny tsara ho marina fa misy loka hozaraina ho an'ireo izay mahazo amin'ity andiany ity, izany hoe tsy trophée irery ihany ohatrany tamin'ny andiany voalohany fa misy loka miaraka aminy homenan'ireo izay mahazo amin'io fifaninanana io to. Isan'ny hanamarika ity seho ity hoy ny mpikarakara ny seho ara-javakanto maro lafy sy ny fifanakalozana eo amin'ny samy mpisehatra. Mandritra ny fanokafana dia fa isady ny projection film izay présélectionné. Misy ihany koa stand d'exposition zany ho an'ny tranom-pamokatra sy ny sisa ny karazana parcours labyrinthe sy ireny fanentanana maro isan-karazany. Eo ihany koa ny tena tsara be amin'izy ity zany master class. Zany hoe isy kely karazana formation madinidinika irana amin'ireo fatranainy sy andrarezina tanaty tontolon'ny sary mihetsika dia anatina table ronde atelier sy ny sisa zany dia tsara ihany koa manamarika fa ampiavaka an'izy ity dia misy atao hoe soirée des acteurs, misy ihany koa soirée des réalisateurs. Izay zany mampiavaka an'ity festival indray mitoraka ity izay tena isan'ny angasitrahana be dia be ny ministera tamin'ity indray mitoraka ity fa tena mahaliana kokoa. Taotrano tsy efady irery ka dia mangataka atsika rehetrarehetra mba hanome tanana an'ity hetsika lehibe karakarain'ny mpanao sinema malagasy ity. Nambarany avy amin'ny ministera tompona andraikitra teto fa manodidina ny 120 no mpamokatra sary mihetsika voasoratra ara-dalàna ao amin'ny registre ny sinema eo anivon'ny ministera serasera sy ny kolontsaina. Raha 5.700 kosa ireo teknisianina nanambara ny fisiny ara-dalàna.
izay ny maresaka eto an-toerana amin'ireo maresaka maneran-tany amin'izao fotoana izao any Kanada dia tafiakatra ambony dia ambony ny tany fahalotony rivotra vokatry ny fahamaizan'ny ala sy ny avelaran-tany marobe maheriny zato amin'izao fotoana izao ireo toerana misy firehetana ny toerana vokatry ny hafanana migaingaina satria mahatratratra any amin'ny 0 degré celsius ihany izay maripahana izay araka ny nambaran'ny sampandraraha ikairany Suisse dia mihoatra lavitra ny tany New Delhi reny vohitry Inde sy Kinshasa reny vohitry ny République démocratique ny Congo izay mitana ny lohalarana amin'ny faritony rivotra ny fahalotony rivotra ao Canada raha amin'izao fotoana izao mitatra makany États-Unis nefa ny setroka sy ny hafa izay mandravarava ao Canada ka ahina mbola ampitombo ny vokadratsy teraka izany atao anatin'ny andro maromaro. Ny fahasimban'ny tontolo iainana moa no anisan'ny tena mahatonga izay raha ny vaovao. Dia izay no mamana tanteraka ny vaovaontsika tamin'ity zoma ity tompoko lasy tompoko vavy ankasitrahana feno isika tsirairay avy ny tokantrano any nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany raha mpitsondray ny fotoanantsika manaraka mandra-piaina tompoko lasy tompoko vavy.